Miaraka manokana reto manam-boninahitra tanora kely reto zay vao nahavita ny fianarana tao amin'ny akademia miaramila. Noho izany indrindra dia mankasitraka ny komandy ny akademia miaramila izay namoaka an'ireto mpianatra reto satria izany no atao hoe bénéfice amin'ny teny frantsay amin'ny sekoly. Izay moa avy ny komandy ny akademia miaramila taloha dia amin'ny kafaliana tokoa rehefa mivoaka ny mpianatra. Ny tiako ambara aminareo vao nivoaka dia zavatra tsotra. Ianareo dia efa manam-boninahitra tanteraka fa tsy mpianatra ho manam-boninahitra intsony. Ary nisafidy ny tafika, nisafidy ny gendarmeria, nisafidy no manam-boninahitra tao amin'ny filoranana malagasy. Izany dia midika fa nisafidy ianareo hanompo ny firenena, nisafidy nareo hanompo ny tanindrazana, nisafidy nareo hanompo ny vahoaka malagasy. Ka ny fidirana tao amin'ny foloalindatsy hoe hampanankarena, fa raha rena mitadiavina dia aloha mandeha mivarotra na manofa tômôbila na miady volamena. Isika kosa dia natao hanompo, izany hoe tsisy tambo fa miaina zany ho fetra. Tiako lazana amin'izany dia tsy mora ny asa miandry ianareo satria ianareo zao no midina eny an-tsaha voalohany. Ianareo zao no manatanteraka ny baiko voalohany amin'izay toerana misy ianareo, na zandary ianareo na miaramila ianareo, ianareo no mitondra an'ireo miaramila izay manatanteraka ny iraka rehetrarehetra atao na tia-tanàn-dehibe zany na any ambanivohitra zany. Izany dia midika fa ny fahaizana manao anareo no antoka anankiray hampahomby ny iraka ataonareo. Raha sanatria aingeneo sanatria zany ka tsy dia nanaraka ny fampianarana mena atao amin'ny akademia miaramila dia mety ho vidina lafo zany satria vidina manay. Izay no afatra apetrako aminareo mba hitandrona tsara ny ainareo voalohany indrindra, hitandronareo tsara ny ain'ny miaramila anareo, ary indrindra aveko tsara andra mandeha manaja ny zon'olombelona, manaja ny zon'olombelona. Zay aveko tsara zay satria ny antony misy tanora sahala aminareo zao nanao iraka dia tsika miteny zao mbola any tsy afara olona reo. Noho ny antony tsy fanazana ny zon'olombelona amin'ny iraka izay atao. Ka ainga anie ary rariko isika manam-boninahitra vao nivoaka ianareo zany mba tsy miditra amina zavatra maloto sahala amin'izany fa mijoro amin'ny manam-boninahitra ny filoranana malagasy, manam-boninahitra ny gendarmerie, manam-boninahitra ny tafika malagasy, nianatra ny zon'olombelona, nianatra ny manam-boninahitra anareo, mampiasa ny fahaiza-manao, mampiasa ny lalàna misy atao amin'ny tany sy ny fanjakana. Fa sanatria tsy manaonao foana satria tena vidina lafo mihitsy, tena vidina raha lafo. Ka noho izany dia araka nilazaiko tao tsy manam-boninahitra, tsy mpianatra manam-boninahitra intsony nareo, fa efa mpitariky olona reo, efa mpitondra olona reo. Sanatria nareo tsy zazakely intsony na mpianatra fa olon-dehibe. Amiko rehefa manomboka amin'ny soletenant dia efa olon-dehibe zany, raisy koatra ny olon-dehibe nareo. Ka noho izany dia tanterao an-tsaka sy an-davany ny baiko izay men'ny mpitondra anareo hoe atao amin'ny fahamarinana ny fomba fiainanareo